Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Ankalazao fa Kristy ihany no vahaolana. Mila olona endry sainjo ho vavolombelon'i Kristy ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Hosea 4:10-11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe iza no endry mba hampafantatra izany zavatra izany, na manan-tsaina mba hahalala izany, fa mahitsy ny lalan'i Jehova ary marina no mizotra eny aminy, fa ny mpanota kosa dia ho tafitohina eny aminy. Ka sa ilaza fa Kristy dia vonona hanavitra izay firenena mino azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Hosea 4:10-11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia tahaky ny andro aho amin'ny Israely, hamono tahaky ny lizy ary hamaka tahaka ny Libanona. Ianao zany. Izay voasoratra mantsy dia tsy maintsy ho tanteraka. Tsy aleo tanterahana eto amin'ny firenena. Mandram-pioana tompoko.